misy ray nefa inona koa ny teo tena aleoko aloha tsy nitenitentsony fa sao dia tsy ho tonga indray zareo ka tsy laitrako ny bedibedinareo sy dada mahavaky fo atao trano ato indriko kory mihitsy dia mba lalo lirika soandriko sy no avindriko aniny mahatonga anay miteny toy ireny fa aza dia mora mararirary teny toy izany anako asa reriny eny eo indraindray matsy dia efa mampangitikitsy ny sofiny ireny teninareko andao ray anaka fa zilozanao mandrandrano teny eo fa mba mahay mitsakotsako sy mandinika andiary aloha dia efa ny amin'ny raharanay nefa to tena sahiran'indray ahafandray ny benja to tsy tia araky ny ianao moa mbola variana tany ambony tandro mihitsy fa efa nanomboka ihany ny dinidinika teto ialanay tsy nibetsaka indrindra aminao aloha hatramin'ny fotoana roa ny fandiso ireny ary tsy hometsiniko ianao raha toa tsy nitenitenina dia tsy niraika firiny amin'ny ren'ity fotoana androany ity no ireo fotoana teo aloha tsy tanteraka tsy maninona nefa izany fa mety hahatsara zavatra ihany koa ny amin'ny anatanterahana ny raharahanareo moa no antony izao fahatongavana izao mialatsiny indrindra fa mbola sendra nisy nahavariana ato ambony tao tompoko fa dia misaotra nareo ho tain'Andriamanitra tompoko fa ahoana ary mba hay sy dada ny to tsy mba tafaraka taminareo tsy misy tokony isaoranao izany Remija ianao aza no isaoranay betsaka fa efa nahazaka sahady izay fotoana diso ka tsy nanosobotanana anay ary ny dinidinika ataontsika moa angamba somary mba atao angakangana ihany fa somary mbola maimaika ihany matsy izay fa mbola monjy fandevenana rehefa avy ety izany mihitsy Remija satria maty matsy ny anabavin'ny vadiny bakolo zandrika ary dia mazava amin'izany ny antony tsy nahatongavan'ny dada niaraka aminay ary dia mbola mamerina ny fanalatsiny azy izahay satria mba mety halasa lavitra ny eritreretrareo ihany raha toa ka mbola tsy tonga ihany izahay androany dray ay ve izany ny fahatonana sy fahasahiranana nahazo anareo dia mamangy amin'ny fahorinanaka fa avanikambanana izany mialatsiny fa toa mijery fotsiny zato izay fa efeto mozao voanary izany anakako dia misaotra indrindra tompoko ny maty moa tompoko atao hoana intsony fa dia iroso amin'ny fanoizana ny dinidinika angamba isika fa voalohany indrindra nga efa somary mba nakatoko tamin'ny benja ihany aho fa mba tsy dia hokabary betsaka na ho ady hevitra betsaka no ataontsika satria tsy dia mba mahay miteny firy mantsy aho sady angako moa tsy dia mba narany fotsiny koa any hoe zokony fa dia tsy mba mahay miteny indrindra moa fa mikasika ny raharaha toy itony saingy adidy moa tompoko ka dia tsy maintsy mijoro ny tena indrindra fa ny mahazoko ny ahy amina efatra menada tongeto koa dia miaratsy indrindra re tompoko etre zato ianao re anako tsy miakina amin'ny fahaizana mandaty iny ene izy ity ilaina ihany aloha izany kanefa nitakanareo aloha efa nisy ny antony tsy nahatongavan'irainareo noho izany dia tsy voatery tsy maintsy ilana fahaizana tiana akory izao fiainan'izao fa ny fahatsoranareo sy ny fitiavanareo dia efa ampo mandanaka koa dia toy zanaka ny teninao fa mino anao izay eny tompoko ka izy ity moa izao resy telo mianaka dia tena ady vomanga ny kirija volaka dia ny voamasiny mihitsy no avy hatrany dia hopotsiriko araka ny efaka tapaka tany an-trano koa araka izany moa dia atao amin'ny asabotsy maraina izao ny fisoratana ary ny tolakandrono ihany dia atao ihany koa ny fanateram-body ondry eo amin'ny 3 ora eo ary ny mariazy kosa indray dia everina ho tanterahana amin'ny 2 volany asabotsy ny soratana koa dia izany sy izany reny izy tompoko fa raha misy moa tsy azoazonareo ny amin'izay voalaza dia mahazo miteny ianareo tompoko ny amin'ny dinika samihafa moa dia mbola misy hitantsika miandalana eo ihany misaotra anareo anaka indrindra ianao zoko tompona didy raha matoranoro fa
averiko sy amafisiko aminareo indray fa tsy ny fahaizana miteny sy mandrahatra no inona fa ny fahaizany rotonta amin'ny fandinika sy mifanaraka amin'izay atao rehetra no tena zavatra. Fa ny amin'ity raharaha ty aloha dia tsy nampozina io aingana dia aingana be tahaka izany raha araka ireo fotoana ny fandisy teo aloha ny diniana. Hay efa tena nampozonareo sy efa fototra raha mihitsy ny anatanterahanyity raharaha ty amin'ny hatramin'ny farany koa asa izay hevitra izy mianaka aloha fa raha izah dia kofehy manara-panjaitra eo amin'ny tongotra efa mbian-dakana sy ny tontolo efa voavokona takizao. Tsy sanatria nefa dia hoe izay ihany dia ihany tsy sanatria tsy zaza tsy mitrano akory-mijana koa hoe sanatria avy na efa vonondretoka dia hoekena be fahatany. Fa efa 5 volana mahery zao no ny faneraserahan'Andriamatoa Benja sy Mija ka rariny raha fainganina ny raharaha. Fa na dia ny masony manodidina fotsiny ihany aza dia efa mahadikidiky be ny any. Maty dia hivoaka ny trano mihitsy ny havana moa tsy endany mitakoritsika be ny any koa dia indreo nareo mianaka valeo arak'izay masaky ny fonareo izany tenin'olona izany. Izany hoe ny anao volo-manorandrana aloha anaka dia tsy misy io fa dia misaotra nareo eram-poeran-tseny indray aho fa dia toy izy angany resaka za kosa ahoana ny hevitra indreko Mija. Matomotongeto ry zareo dada sy neny dia efa samy vonona izany ary izay sy Benja na iza andany na iza ifitsifito dia efa vonona koa izay. Angamba teny zaza ihany ny nefa vokatry ny foko sady arak'izay efa nifanekenaika dia avorako raha mandray tompoko. Koa raha izany ry izy menakavy dia tsy ho ela tokoa ny fividianana ny akanjo sy rehetra ilaina momba ny Mija fa dia amelatsina azy izao amin'ny 10 no fotoana eo ambanin'ny famantaranandro maty eo amin'ny trano tokony Analakely. Ary dia ararotika ihany koa moa tompoko fa io zaza eo ampofoany Mija io dia ho atao asoavana amin'ny asabotsy izao ka dia mba manasa ny Mija izahay mba ho tonga any aminay amin'io asabotsy io ka rehefa avy misakafo atoandro dia mody sa ateriny Benja. Ay dia mahavita tsara tompoko fary dia mba tsy ho azo tsampona ny zaza. Saotra tompoko. Ny amin'ny Mija anga dia mba iangaviana mba tsy ho ariva loatra zay vao aterina fa sahirana Andriamatoa reniny fa tsy eto avokoa manko ny izy rehetra. Fa ity ry izy menakavy no mba ohatran'ny mampanahy manitikika kely ny eritreritro lalina dia lalina. Ny momba n'inona moa izay tompoko? Manontany tena eto zao ary mametraka fanontaniana aminareo ihany koa hoe moa ve mba efa nijery andro ianareo reto sady efa miaina amin'ny andro moderna ka dia izay mampalalaka no nanapahana azy ty aloha. Ny amin'io dada dia tsy misy ahitsika fa ny fankatiavana sy Mija ihany ny manda sy kofehy volamena afaka namafy azy fa tsy izay andro tetezina tsy akory mahazo mahandro ivon'ny vato ianao ry dada. Ianao kory neny tsy adoniko akory sa ahoana ry mihitsy? Ny fomba fankaty sy ny saina mahay mifanaraka ihany no manan-kery sy tena fototra azo antoka ry Benja. Izany any tena mahavoanareo ankehitriny anaka. Hery taona dia misaraka ny sasany. Ao indray izany efa 30 taona ny vadiana mbola tsy manana tongotra koray akory. Tsy inona nefa izany fa dia vokatra io tsy fanajanareo ny maha-malagasy antsika io ihany. Ary raha toka tena marina fa tsy nijery andro mihitsy nareo dia avelo aloha mba hieritreritra fa sao dia mampidi-dozany zanako nareo ka noho izany dia ahato kely elo daholo mihitsy ianao ny dinika rehetra fa ary toky natapoka reto sika kanefa tsy maninona fa aza ompisainana lalina ny fahanginany. Koa dia mangata-dalana aminareo izay ry Stely mianaka aloha fa miandra ny vali teny avy aminareo indray izany. Kanefa na izany aza tompoko aoka tsy dia ho ela loatra ary eo ka tsy ho avy aminareo no tsy hahatanterahan'ity raharaha ity fa satria izay izao efa andalam-pahavononana tokoa ka dia asakasakareo tsy ho ela fahasamananareo na ianareo kely izany na ianareo telon-dravavy mba mila fisainana kely fotsiny hafa dia hanao inona moa ndao ary fa dia eny ato fa dia veloma daholo ary za mbola hijanona fa manam-piana akaito reto ararotsika amin'iny
nangatakandro iny nitetika fa manadara loatra ka idady efa tsy mazoto raha teo sa ahoana tsy tonga dia nararotiny rano teo moa fa lozany senanginaina fotsiny koko ka samygina daholo angeraminy sika fa gasa arery ihany ary ty hevitra ao atangina koa ny dia lozako aisaka dia horavany eo dia ahoana benjany eny manahirana tamin'iny angamba nataony ono anaka endry dada nalaily ve anao tamin'iny nanemora kely ny fotoana iny mba isaintsaina kely aloha tsy hita moa fa ray aman-dreny ny tena ka dia mora modimody tsy andrava akory sanatriany tady io zany anaka za zany efa tsy ndre taony eriko zany hoe tsy malahelo akory ry dada fa manahy fotsiny so manimba zavatra zany fanemoranao azy tampoka loatra zany manimba zavatra hoana anaka tsy azoko ny tianao lazainy so mampalahelo ny mihitsy zay ny tena mampanahy sady mety hanimba ny fahasalamana no mety ahabe fanahiana sy tebiteby azy zany ay ve tena mahafapo tokoa raha iny zanako iny fa zaza tony saina sy fo ary mahay mampio ny tena tokoa tena zazavavy mahafatrapo amin'ny lafiny maro mihitsy tsy hoe tity andoko azy zany tsy anatry fa angamba mba efa tsinitsinjiny se ihany sa so misy tsikarikaritro kosa aloha tany ka tokony ahitsy dia zao ny amin'ny toetra ny mihitsy ve tovavy laniko toetra izy ary tena manam-panahy sy saina matotra tokoa ary efa fotoana maharitra no atsapako zany fa zao mba mangatadalana aloha dada mba ho amin'ny vetivety eo aloha ndeha anaka ndeha za konga tsy ho atsatry mitsara atsy aloha mba hijerikely saladina eo fa to hoe nitsampikina niko avy eo mbaravarakely ony koa mija odry mija benjy miala tsiny fa manelingelina anao tsy marosoa ianao ry benjy tsy manelingelina velively mihitsy ianao fa marosoa ary nipetrapetraza to izy misaotra ry mija atray mahafinaritra ery zany tokantrano mihitsy zany tena tokantranona tovavy tokoa tokantranoko aiza koa tsy mahasakana ny fanatanterahana andrarantsika zany satria olon-dehibe ny fanaika isika sady isika ihany koa no antony eny ekeko zany ry benja fa izaso ianao no tena aton'ny fahatanterahany fanambadiantsika na ny tsy fahatanterahany kanefa na izany aza dia mba mampalahelo ahy ihany raha dia ilay iray izay nahitanao masoandro ny tsy mazoto na ny marimarina kokoa anga tsy tia ahy dia mba izany ny tany elehako ry benja mianabavinao anefa toa tsy mahazoazo aho koa tsapako sy fantatro mihitsy zany na dia afeninao mafy amiko azy dre za eto ry mijo ary zany eno raha anao any aminay sy nahatonga anao ho fianakaviambenay fa aza mandeha feritreritra lavitra ianao zao mba manaraka olona ihany keo eny reny anabaviko reny ka izay ataonay aminao tsy ataon'ny olona azy zany ny fiainana ary zany no mahatonga azy reny hiala-pontana amin'ny hafa taonao fa tsy afa-manoatra any aminy misaotra anao aloha ry benja mifanomeza tokonao saingy manahy ihany andro manara-bahamaina ka harivariva tanin'olona tsy fidiny ho foy andro iainana na ho antitra tsy fidiny asa nefa fonjeo ny fotoana amin'ny alatsinainy nividianana ny kojakoja rehetra ary aza miafiafy fa lehilahy mikarama tahaka ny lehilahy rehetra ny benjanao ary mijanao anga tsy mikarama zao mija aza be sento mino ny fahendrenao fa afaka fotoana foy dia anenina amin'ny heviny dada ary refeona amin'ny any am-pandevenana ianao aneo ariva indrindra ilay amin'ny sabotsy any an-trano amin'ny asoavan-janaka ranoro zokinay dia aza be resaka amin'ny dada aza mamaly firy izay teniny fa enoy fotsiny mafy amiko mihitsy izany ry benja za tia ny miresaka sy ny fampiresaka ity zany dia ahoana tsy dia hoe be resaka aloha fantatrao tsara angam' izany fa tsy tiako sy tsy zakako izany hoe
mivahiny na ivanin'ny olona kanefa ho vitsy teny na tsy hamany resaka mihitsy. Tena tsy zakany foko izany ry Benja. Kanefa moa dia hoarahako tsara ny teninao mba tsara zavatra. Tsy ny ahatanteraka ny raharantsika fa ny tsy hanohitoina ny fony dada. Ndry, nahoana ary ny tsy arovanao ny ahatanterahany raharantsika fa noho dada ihany? Ndrô, i Benja sy Mija anie reto fa tsy vahiny e. Fangary Mija rehefa ny ao an-trano dia tsy mba atao topokotopoko a. Aza dalaina eo ny ankizy fa ny fahaiza-manaja sy ny mifanaja anie no antoky ny fiarahamonina vaovao koa e. Na ny samy lehibe izany na ny samy ankizy ary izy roa miaraka ireo. Fangary izany ry Benja, mba manao vazivazy amin'ny hata fotsiny anie ahy. Ay. Ny fotoana rehetra efa vita dia aoka tsy hanaraka ny fanemorana ny olona izay indrainao no ry Mija. Fa roso an-trano sika satria tsy misy fotoana ivezivezena na olana laniana foana intsony anie na izany hainao izao e. Efa akaiky fanadinana ny ankizy ka ny tena mpampianatra tompona andraikitra aloha no mahatsiaro tena voalohany ho antoky ny fahafahandreo mpianatra ireo. Ny sisan'ny mpianatra ka afaka moa izy vita ny edidy tsy afaka izy akory atao fa samy niezaka ny lotonta. Sa ahoana tokoa ny hevitro fa atao ohatran'ny tsetsenako meroa ianao izany? Ny hevitro? Dia araka nefa ny faniketsika ihany ry Benja. Vonona ary tsy mihemitra fa rahabe falahiny ianao e. Oay, iry dada ry Mija. Andao isika sao lazay ny mery azy eto indray ianao ka. Andao tokoa ary. Manao ahoana dada? Ay Ravinanto. Tsara fa ianao ny manao ahoana? Anga mba tonga aty koa zato hoe. Seko ry Benja tena olona adala mihitsy. Zanak'olona tsy vita ninona ka entina ty amin'ny vahoaka sady ity tsy mba menatro. Maikery zato isika nefa rehefa atsoatsy iny tsy ho arakaraka izao akory. Veloma ianao Ravinanto, hoery amin'ny zanako ery. Veloma tompoko. Mija, ny fahalalam-pomba tsy maintsy atao fa aza manahy tamin'izay fihetsiky dada teo ianao. Mbola iova izy. Ay. Zaho mba haninona eo e. Saingy manahy mafy aho amin'izay mety hisy eo raha-pitsy eo aminay mianaka. Dia ny raha-pitsy tsy fantatra. Ho avy eo n'izao Ravinanto ny rabainy mba handriky ny eriny ray. Tsy nanandro ntsika hono dia emitra daholo aloha izay efa niverina rehetra. Korafoanana any misy antony inona ke. I Benja tsy azo laizana fa Mija ihany. Vololona nefa sady tavo ny volony. Samy mampianatra izy amin'izay a. Inona koty Mija. Tofana potsiny. Jereo ry izy. To tsy mainyaingo akory. Jereo ny volony. Miajery. Zany izy raha voatazo zany. Nareo koa nge rano na diso tsara e. Tsara ihany Mija ka. Saingy izy tsotsotra sy hetsika nga. Dia lazaina fa ratsy lazaina fa tahaka an'izao nefa mpikana hony izy. Tiako kosa Mija ka. Ny didy akanjony nga tsy mba voamarika reo. Mahafinaritra ery mijery azy. Vololona ny lokomena ny fotsiny ny fitetaka fa tsy dia manahoana loatra. Tsy atao imasony. Dia rentirety mahatsiravina ery. Dia ho any amin'ireny paty izany ny dadany asany zay dia akanjo fotsiny no mahataitra andriko. Dia raha tsara nge rehefa tonga eo raha tsy bozy mpiasanareo aza metimety koa e. I dada moa tena tsy tian'ilay Mija iny koa e. Izy izao no tonga aloha vololona sa Mija. Misy azy ny fampitahany io aleo ifanandrina eo e. Ampilahary vololona sy Benja rehefa sakafo ary i Mija teo voakaiky ny dada dia hitanareo tsara. Toloko pandra savy marina tokotra ny
Ay ve oka fa fantatra tsara amin'izay. Tena tsy nandiso mihitsy ny eritreritro. Lozo zany. Soa aloha fa henoko azoko mitandrina na dia niteny aloako ny vavako azy. Indrindra fa ny fihetsiko. Benja. Manahoany mihitsy. Manao Benja. Mahafatifaty ery ny malalako zany androany. Noa angaha fa hely mihitsy teo. To variana me fotsiny zato zato. Aoka aloha vako avy hatrany barabarana ka. Zay vololona fa sara-pisaina. Indro mihitsy hamangany Danikely. Tena niloza nareo ny mety eo fotsiny zanak'olona marina. Marina raha tsy efa nierikerekerery tao izy raha tsy tonga teo. Hoadray efa elangary mijany tao. Sa tsy nandodona kosa fa nieny resaka tao foana. Tsy toko. Voaingana mihitsy ihany teo fa mba manao lasa masaka koa nge Benja. Fa nga niresaka ianareo no beno ka manao na daholo sika rehetra. Alabainy Danikely fa vita soma tsara. Azo ela fery. Ndry ary tena tsipony daholo toy ny kilalao e. Izay olona nareo no lasain'ity zazy ity. Avy ary lalao sika sy tany dia iny koa ny mofo mamy ao Ary to milalao bery lazany rehetra ry Dany manahony mihitsy. Salama tsara fa misaotra tompoko. Milalao tokoa zahay ka angaha tsy nitomany ery teo e. Sady natsipony daholo ny kilalao teny an-tanany. Dany toto tsara fanahy moa io. Tena gaga be mihitsy ary mihitsy fa tomany tsy nijanona foana ny izy io atrina izay. Saika ilaneky mihitsy ato dia nitsoka kely aloha tany latrano nakanaka saina. Raha ohatra zaza indry ny Dany zany mo Dany io. Endry zesy totoa fa aleo maditra latsy daholo. Tsy mena kilalao sy gato. Tao milalao ny zanako. Indry io zanaka dadabe io ka. Manahoana ianao tompoko? Dany feonao ery tarizany zanaka izany vetivety aho salama tsara fa misaotra anao. Dadabe, jele kiloloko, netiny totoa sy dato, tsalabe, loletsoletsy tito fa alohany amin'ny fako daholo. Ahoana no arina rehetra ry Dany? Ela zany ny raha ty vao nahita avao izy zany ravinantoka natsipony efa eny an-tanany mahay manambaka kosa angamba ravinantoko mitely azy ty fanonako maika ave fa ny lehibe ny tiandrangirangy. Sy dada kosako sy Dany mihitsy ny angavy amin'ny midja iara-milalao ary raha manambaka azy midja tsy tsara ve no tena tsy no zao Dany milalao sadika. Etare efa tsara mpiaro vato ravinantoka seriny de seriny ery. Solo vava voany foka koa ny tovolahy io sa tsy fantatrareo. Ilosako roa nareo raky izy ary ny sakafoko ilasoranoa fa tianao ny efitranoko isambisa raha zany. Daholo re sakafo tompoko. Andaolona nefa sesy dadaly totoso dadato koa ny babaleta. Tena tsy nahateny ranoro marina fa nivalaka mihitsy. Mila okapohany ty zanany. Ianao ty kory Dany efa mila vany mihitsy ka. Eo anareo sy dada tony misakafo ary ao trano fisakafoanatsika itotoso dada misakafo zany zanako zany loza koa ny eny fialam-boatsiary ty zazy ty re olona. Fa dia eto zany ianareo fa dia miala tsiny be debe re. Tsy misy tsiny re tompoko. Izany mba tinika tsy maninona re. Andosikoa zany manona daholo manona daholo tiako. Manahoana tompoko? Manahoana Dany? Antsay atao indro be ry. Iny ary ny biscuit be ny Danikely ary ibabary ety amin'ny Dany tontolo olona ny
pola babane zay totoe fampilimy bistina lota. Mihafaritra tokoa ity volony ity. Apahiriny tokoa moa avy. Ka tsy aloha ve miara misakafo eto ry volonina? Eno aoka aloha ka ny Mindranoro dia mipetrana eto e. Misaotra betsaka mihitsy, tena misaotra betsaka mihitsy fa aleo izany okary amin'ny maro ry miherina sao dia kindakely teto fa tsy tiany tsy midany kely. Izany moa dany eo? Totomija ihany ny tito e. Izany moa totonay sy tasy toto ihany momompinao. Ndre tena diniko fa aoka aloha tao ny fampahafantarana fa izy no mijara tsimbasoa ary izy no volona raha efa nahazo vahiny vaovao tsara tareto koa izany ry kely sy miserabenjaka mody tsy mahalala intsony aiza kosa ry volonina moa fa be flazy efa hiteoko ny anarako azy ty efa adiniko lozako aloha nareo fa sady tao mandelingelina koa angambaka miala tsindrindra dia mazotomana re misaotra ry volonina ary dia mazotomana koa ianao. Misaotra tompo. Izay mampisoa zay ihany dada. Ento dada andeha ny mihitsy ka hanao velomanao izy. Ay ka inona aloha ravinanto rato vaovaonao ka ahoana no antony nahatonga anao aty dia tsy mba mahalala enatra mihitsy mantsy iarao izany etahakiko saka biby miditra tsy manao ody io ny fiheverako anao ravinanto tonantonana tsy mahandry tantana izany no tena vinanto kely tsy mahare fosa adalatra amin'ny ray aman-dreninao namelanao andeha taty nefa tsy inona vita tsy inona ny fanarahana dia ny adalan'ilay zazabe io amin'ny tonantonana ny an-tranon'olona tsorika aminao aloha fa izaho dia tsy mahazoto ny anambadiny izany hoe ny anambadiny ianao izay angano maromarinao kokoa izao ny fahasarotan'ny fiainanao ndeha hanambady sy hamelona zanak'olona tsy ombotra ny ray aman-dreniny ihany zazavavy miasa ny mba hiriko vadin-janako ary dia tsoriko aminao efa misy fofombadiny ihany angamba efa hitanao ilay hoe volony iny ka asa zato hevitry lehibe nzio fa so voafitany ianao fa mitandrema ihany. Misaotra anao ry dada amin'izany famborahanao taom-ponao izany ko rehefa izany ary so mandraiky marary fony amiko izay tsitrako ianao ka samy masomaso eto dia ampandeferiko ny fitiavako ny benja angina ary angina tokoa ataoana moa ry dada ary tsy maintsy handrianiko koa ny aja mamboninahatry ny ray aman-dreniko na dia mavomavo sy mahantra azy izay satria manana ny maha-izy azy izay menakavy ary na dia izaho izay tao tsinitsininy eto anatrehanareo aza dia andamanao ary dada velomary benja tsy zakako izao saingy atao ahoana moa fa ajao ny teny ray aman-dreny mija tsy mahazo mandeha anao fandraso aloha zao nizy ry dada so dia diso fiheverana loatra raha ataonao fa raha nahaina najolona ianao ka tonga tany an-trano ray aman-dreny niaraka ireny fotoana nahodikodinao reny dia ho gaga fa olona manana no isika zareo raha iny imija izay omenao anarana atao feno esy hoe ravinanto dia manana ny maha izy azy tokoa mbola ambany ny vololona mahamendimendy anao io mangina rery benja aza be dokadoka eo ianao oko izay fa tsy mba sitrako ny atao toy izany tsy maintsy mamiratreny foana ny volamena efa tsy mazoto raha ianao ka sady tofanao voditsopiky indrao hanenenanao aleo aloha andeha sady tena maika be mihitsy keo amantsy fa misy olona manam-potoana amiko eo an-trano ka so izy maika mety mba misy ovonjeny koa mandrasa kely aloha anao izany havako izany fa hiaraka miainy isika ka alohana zavakely amin'ny dada fa tena maizina pototry ny mazava izy ity any ambany ianao miandry fa vetivety ihany izay filazany sehatsy rarahako efa lehibe sy tafity se ka afaka miteny izay tiany ho tenenina sy manao izay tiany atao ndefa veloma ianao ry dada ary toneo tsara ny fo fa raha izay izaha aza tao makarary ny fo sy ny fanahinao foana
aneniny ianao satria rendrarendra no naharevanao tamin'ny vololona ary ianao sy ny zanako vavy mihitsy no retsykombakomba amin'izany. Tsara velatsia fotsiny ranoro mirahavavy avy nandroso sy ny dinidinika tany amin'ny ray aman-dreny mihitsy. Zao ny ry dada, tsy azonareo terena amin'ny vololona fa atovy amin'izay itiavanareo azy izy fa tsy maintsy tanterahako ny fanambadiana Simija ary tsy hoelo zany. Inona hoe laza isy efa nan'ny toko sy ny dinika tao amin'ny ray aman-dreny ny vololona ny aho e, ary atao tsy hoela ny rahanareo ka mba tsy halany volabe an'se dia nampiko se efa nanome 5,000 andranoro a iarahany amin'ny vololona ividiny akanjo mariazy ny aloha inoko fa kely sisa nampony se an'izay na angamba aza ampy araky ny filazana anoko tamiko. Dada, fa inony ty lazainao vola verimainana ianao ary fahafahambaraka tadiavina efa nahareny valy teniky ny amin'ny vololona nganao raha ny amin'ny vololona ny tsy mbola niteninninina taminao Oma isevery benja mitady tsipadolaka ny tana voloatrinona ny laniko tamin'ny se amin'izao nahatafitany se zao nefa se tsy anaraka izay mba laniny eriteritro akory amin'izay tokatranony se fotoky ny fiainana angary se misy ray agalaka n'olo-bato mafanantanany tsy mahazo manambady an'iny se ary aza entina miditra ny tranoko akory ny vinanto kely tsy mahalala fomba iny. Dada, raha izay tena hoaviko ny katsahanao sy kendrenao dia midja no antonona amin'izany fa raha vololona ro disy fanantenany zatonao sady tsy laniko raha teo ny vololona iny. Aza manao izay mamparelo ary se tsy rery an'iny zanako ka afaky tampoka eto hoe ny reniny se fa lasa azy ty sanadriry dada, tsy zano amono anao amin'izao sy zany raha misy aretina tonga aza mbola ediko fo ny asitrana anao. Zao soratra ary zay sy vololona kanefa dia izy ety za any misy ahany volanao lefako ary tsidika indraindray ihany ay nampianarinao amin'ny fahendrena ary ho amin'ny adidy amin'ny lafiny rehetra. Maro soa ravadinareo ranoro raha mipetraka eto amin'ny tranony dadinareo mananjanaka vavy maro sy lahadimy be zao ka sao dia isy ny toy izao any orina veloma daholo tompoko mandehanangana koa fa sao dia sasamiandranao ambany eo kiala mijanao e tonantonana salamvinaty kely tsy mahare fosy iny lalina tokoa ty adalany benja rakisy eno ary nahavitra be risa ny dinika reto izany ry benja tsinao efa nikasa andeha mihitsy no inonympotsiny ianao naka be ngialy benja e misy olona mifanao fotoana amiko eo amin'izay trao ka tiako tratrahana fa mampalahelo raha ivery-potsiny ny olona ka andao ary andeha dia sady mandeha no miresaka eny ary azafady ry miza ary mialatsiny aminao amin'izay rehetra reny ny sofinao sy hitany masonao fantatrao tsara ny amiko sy ny fitiavako anao ary zao amin'ny alatsinainy dia ny riva avy mampianatra no tonga aminareo akanao dia isika roa ihany miara-mividy ny kojakoja rehetra misy firatantsika aingana aloha zany eny ry benja kanefa raha mahadidika amin'ireo anabavinao ny rainao indrindraindrindra manjary miteraka zavatra hafa ny ry benja tsy ry mija izay mipoaka aleo hipoaka fa tatazatsika izany sa kosa zatonao hitsoaka amin'ny teniny mena fa tojiny mafy sarotra tsy ry benja zany vonony na inona hipoaka na inona hirefitra vonona tsara zany fa itianao sy ny rainao mifamaly mafy tsy arak'izay tokony misy ny lozako toa izano ampisaraka nareo menakafy mamahana mafy mihitsy aka toa fiainana fenao rahelo zaty fiainantsika oko izay rehefa tonga koa sika ka sao tsy karitry ny eny hoe toa tsy dia miramirana na toa milondolondo maso nizay benja marina manao ny benja, Benja, efa nohariny ilay akanjoko. Tsara.
Ahoana ty lazainao hoe aroso ny fisoratantsika ity hoe tsy aleo ve ilay fotoana efa nomenareo tamin'ny voalohany iny ihany sa ahoana? Ary toa tsy miteny tsy mivolana Kity Benja. Fa nahoana? Raha pitsony ianao lainy ilay akanjoko e. Mija, te tsara velatsy ianao. Naleoko tsy ary. Nametrahako ny fitokisako feno sy manontolo ianao. Ny fanantenako indrindra. Kanjo pozina mahafatona tohoko ny molotro. Mitsodrano anao sy hanolotra anao maimaimpona ireo zavatra noviditsika no atondihiko fa tsy ho amin'izay resaka metsoro menotro indray akory mpamitaka mavako fo. Lozanao ry Mija. Benjo, fa misy inona marina e? Inona loha ty lazainao ty ry Benja fa tena tsy azoko mihitsy anie. Sory ry Benja afako. Asa tapahanao amin'ny zavatra tsy eritreretiko sy saintsainiko akory ny lalandrako ry Benja. Tsy misy fantatra anie izay lazainao ahy. Aza mody maty eo anao ry Mija. Ny vehivavy rehefa hamitaka tsy tahotra tsy enatra intsony. Taonao zao zany. Fa ianareo lehilahy ve mba misy tahotra senatra rehefa mamitaka e? Mija, aza be safary eo anao. Tanterao soamatsara izay efa noheverinareo saingy nosembatsembaniko. Veloma ianao ary adiny tanteraka. Neny eo, aiza ianao e? Ampio ry ah. Ampio fa safotra mihitsy. Indreo rery neny ah. Fa nisina ry anako. Fa nataonao inona re ty zanako ny safotra foana teo. Andriamanitra Mijo. Tena zazalahy ratsy fanahy ianao. Azy ianao zao mangovingovo teo fa mandehana aingana renao maka dokotera aingany. Jereo fa zay mbola tsy niverina ihany ny aingana. Iazakazaka aingana ry aloha e. Zanako malala fa naninona renao anako. Manao ny ato. Manao ianao dokotera. Tsara efa misaotra azafady kely hoe ianao izy ireo azy. Asa dokotera zay nanaova ny tovolahy io ny zanako fa dia safotra foana teo foana io mihitsy. Fa hono inao io tovolahy io no soritana manokana ery. Fofombadiny ty zanako ty mantsy izy io tompoko. Nefa toa hafahafa be ihany za toy izy dokotera ka tena manorosoro ny saiko mihitsy ka. Eny ary. Andehanika sy karakara azy ihany fa toa eo tsara ny fosin'izay ianao raha mama. Fa misy inona re olona e? Dia rehefa tonanjoany mihitsy aho ahy. Fa nanina zanako. Efa manao ny fikarakarana sy ny fitsaboana azy atao fa samy milamina tsara daholo fa tsy dia manina loatra itsony izy koa re. Fa zao tsara koa raha mba hanaovana ranom-bovotsy kely izy aloha isotro ny ty fanavoty ty. Ary ako aloha ataoko ty tsenony ty. Ao. Zay. Dia reto koa nga misy fanafody mavidinareo. Reto. Ary toa tsy nahateny zato ianao raha miseho. Nahoana ny tilazaina? Aoka tsy fanditra hoe masony marary ianareo ka azo toromantsy izy io zao. Ka dia mba manafatra fa alahelo sy atairam-ponina azo azy io teo. Ka samy mitandrina. Fa izany koa no manampy ny fitsaboana azy. Ka izay nahatonga izao fahasaforana izao dia aoka mba hitandrina tsara andrao mety ahitan-doza. Eny tompoko. Eny ary fa dia lozaka amin'izay ianareo eny ary. Rasoa. Zay etsenganao fa misy inona? To tsy azoko mihitsy ty benjabenjanao ty ka. Zao ny zanako itsy manjary reratreraka to malahelohelo endroka foana. Asa rera-tsimba fa torako izany ihany koa ny fahafantarako e. Fa dia mangina fotsiny ihany nataoko fa tena sorena dia sorena mihitsy ahany. Marina tokoa moa zany, sorena mihitsy tsy tiako hiandry anjanako eo mihitsy inka. Sao dia mamendro fendro azo foana eo ndraiky io na asa mihitsy dinika nataony tao ka na sasanjanako toy zao. Lalina mihitsy oa. Marina tokoa moa raha mba ekeko fa dia antsiko izy rehefa iny efa matory tsara iny mihitsy dia tereko ilazany tena marina fa raty zany dia didiako tsotro zao foanana treo mihitsy ny raha. Andre ty rediredinao raha tsimba. Marina moa. Fotoana kely na emitrao fotsiny aza
jerenao tsara fa efa voavidin'izy roa daholo ny ilainy rehetra amin'ny fisoratana sy ny sisa maika fa hoe andidididina anao teny enjana aminy ao anao tsy dia zay izy amin'izay dia misoratra izy roa dia manaraka ho azy fotsiny zanako ao dia zay za moa mba lazainao hoe mora sen-doatra kanefa ay ianao no tena mora tonga fofonako ohatrera soa izy anefa moa no ray aman-dreny tsy ararary ny zanaka saingy mba atao ihany mantsy ny tena fa andeha ao amin'ny zanako aloha mba iandry azy indray sady indrinandramose anaty sy ty taratasy ty remotra zao ary ka raha tsy hitany trano tsy aloha mba mandeha vetivety dia lehilahy lehibe io ve izy raha soa dia tsy ahitan'io trano be miavaka mora hity io sako dia efa tsy andrafonzana mihitsy kina ianao ray zany ka ray zany avy no tsy ho vitany na tsy ho hitany mora foana ka manao an'izay zanako maniny raha sombraika mbola misy marary ianao nga sa misy zavatra mampahory ianao lazao afa azafenina rery aiko lazao re tsy nakory dada fa nalailo ny dada fotsiny aka ndro ay ve miandry anao eto any ka raha mpitsikoa azo malailo foana firy moa zay raha mise fa ny famataranandroko mantsy mbola namboarina ka ngatsy manahirana ery rehefa zatra ny mijeriny eny an-tanana ka tsy mahita ny tena ora marina amin'ny telo sasany mahery-dimy zao ry dada zao anaka tsy dia le eto anilan-janaka eto ka mba indramiko ianao raha mise mba anatiratatasy tsy lavitra koa ilay trano fa ilay trano etsy ampita varatra io zay somary miolaka kely fotsiny aza dia nefa dia mora hita le izy ary miloko maitso tanora izy io tena miavaka indrindra manodidina tsy zany fa misy voankazonay roa fototra orodinondrareo mantsy eny ambanivohitra eny kanefa za tsy tonga eny any ariva fa sahirana tsy aleto ny zanako ka dia okanga noratra kely vetivety aloha iny ary anaka ary dia misaotra no meloha fa dia manan-janaka tokoa fa angatsy asiana valopy izy ty ry dada oko zao anaka fa maika izy iny sady efa seposepotra be ihany koa zany ka dia mba hialaotsiny any avanareo nga izy ireo ry dada fantatra amin'izay nga sa dokteranareo tsy hafanay mihitsy ka mifanakaiky tandrazana eny ambanivohitra fotsiny zay fanakaiky fasina nga no maromarina koa zay moa mamboly voankazo ray loasa be iny sy manao tompotrondro misy dimy izao sady tena lehibe tokoa ka dia zay no tena ny fankalalànay ay eny izy no dokterany manodidina saingy tsy dia mahavantana anay loatra fa lasa aloha tompoko ay eny ary lozako vetivety monja andeha ary anaka lozy ty marina fa ao ny dada toa ny vololona ilay dokotera ny tanànanay ary ny tranony vololona dia io mahavokely eo anilany io sady tsy mihery mihitsy izay olona miditra avy ary mivavady atsimo raha hitadiny olona avy ao an-trano fa tsy ho amin'ny hevitra fandraisa-marary kanefa tsy maintsy ao no aleko marina raha ho tongano fa lazaiko hoe tsy ao ry zareo fa mihidy be daholo ny vavady zay vao nisy rambosena ndainga marina fa tratry ny ady vaventy ary nahoana moa raha sokafako mihitsy ty taratasy ty hitako ny tena sorany Andriamanitro lozy inony ty tena tsy mitovy ny soratra ity tena soratra dadany mihitsy hitany masoko mihitsy tena samy hafa aoka aloha hipetraka eto fa tena domelona marina tsy raharahako na vavadin'olona azy ty
ndry ary maninona ary ty benja ary nahoana ny tao tsy miditra any an-trano tao mitorevaka eto am-bavahady. Benja, fa misy inona re olona anga vavaditsika moa eto e. Fa aiza zany? Avy ianao tsangana raha ndao tantanako hiditra any an-trano ndre fa manina koa ty ianao e. So dia nanandranandrana sotro tany ho any aza sa kosa jembon'ilay taratasy feno fandavana mivaivana rehefa nija sa ahoana? Ndao aloha lemana ny loha dia misotro rano kely fa tena hafahafa be mihitsy anao zany. Fa ahoana tokoa moa ilay taratasy iny e? Tena mahazendana mihitsy izy iny ranoko. Benja, ianao koa verisaina amin'izay tsy ho anjara aniko. Izay iny avy ve tsy mitotoko koa batavy e. Ivololona koa nefitra tsy moa zao ao amin'ny dada ao. Efa nandahy mija dia efa nidinika taminy sy nanamafy zahay ary vono misy e. Miverina amiko tsara zao ny saiko tomelina teo ka zao no izy. Inandray e. Ianao koa reraka ambony eo ihany fa milaza zany a. Sarotra toroana sepinery zany raha olona marina. Marina io zato ianao hoe makadilo sofina. Ka lohany amin'izany fa ho jereko indray ilay taratasy hoe. Iny foana ny jerena mahaveroloha fa tsy mity manaty fotsiny ny jerena sy tanterahana. Iny ny taratasinao dia mitotokoba ho aho. Fa hitako tsara ka tena mazava be ary aza maika fa hitotokoba tokoa marina isika tsoatsy. Aza maika fa omeo ranom-boankazo kely aloha andramako mba handemako ny foko fa maika ny andeha. Andrivotra ary tsy eo amin'ny dada sy vololona angakory. So mba tsy mety kosa lahy zany lehilahy lehibe enikajaka mba misaina e. Sady matimatotra fiteny ary ty lazaindry ranoro fa hoe taratasy avy ihany nefa tena ratsy soratra miolatra amin'ity sady lava teny no tsy mba matimatotra fiteny. Inona ary ny marina? Asa tsy maintsy mbola ho hitako ary tsy hamelako na inona idona na inona hiatra. Indreniko endry dokotera na ny raha nafa andeha ka tombo dia mody mifampiarabaka. Tsy misy fampiarabaka koa fa fiara izy mivadika nefa tao miantsoantso raha mato vadiny zany. Zao hoe raha tonga olo gara timba dia nazao hoe aleolo hoe raha pitsoriva fa misy dina leny maika be dia maika be hoe misy nasahirana ny dokotera hono hoe sotranao Andriamanitra ary ampianao ahitako ny marina amin'izao toe-javatra mampalahelo izao. Manao ny mihitsy. Tonga rao anaka misaotra indrindra. Miala tsiny aminao ary dada fa tsy niona tamin'ny zareo fa vao anaty fiara izy mivady no nanafatra ny mpiasany fa hoe raha mpitsoriva indray hono izay no henoko. Ka iny le taratasy? Eny e, tsy misy tsiny izany anaka fa aterindritsany raha mpitso maraina fa tao tsy ho afaka indray azara tsy amin'ny alateriva mihitsy fa ilay taratasy teo iny ihany no alefaka any fa mba kamo kely hanoratra. Iny afaka eny fa angatsy mba sy ny dada valopy amin'izay izy iny. Hoadray asiko amin'izay ka iny azy efa namelatra be rery zayko. Hitanao efa nanomana valopy ato. Aoko aloha jerena kely sao dia nisy datika. Hatray fa taratasy iny ny tiany menao ary amin'izay tao misy ny anarako nefa tsy soratro mihitsy io no sady sy ny akoho fa inona rety nataonao anake? Dado, efa nahazo toro mihitsy ka zao
Oka any ambany sika mianaka no resaka mba tsy hanaitra azy. Hay, ndao ary anaka. Zao no amin'iny taratasindra dada. Mihinanao anaka. Omaly iny no nomeny ny anabaviko aho. Natery ny mpanatitra taratasy, isy Aji. Ary ny postre ny Analakely no nandatsahan'izay nandefa azy. Ary raha vao tsy tonga teny amin'ny fotoana ny fanaovany mihitsy, dia no everindreo anabaviko fa tena nandatanteraka ny anatantarahana ny raharahana sahady. Sady ny tena fototra dia ny amin'ilay enona nizingizina ny amin'ny andro. No iny dia tsy niteniteny tamin'ireo anabaviko sy ny raika fa izay simija ihany no ividy ireo kojakoja rehetra ilaina tamin'ilay indray alatsinainy rivory. Tsy tadidiko loatra moa ilay izy. Fa satria nahoana anaka? Satria nisy antony famalinay mafy teo e. Hoe ndraiky mo dia tsy nazoto ny anambadiako. Ny anambadianao ve sa ny anambadianao any mijy? Tsory amiko anaka fa lehilahy lehibe aho ary tsy misolo vava ny safidim-ponjanako sanatria. Fanambadiana io ka leo andeha amin'ny safidim-potanteraka. Tsy mba miditra amin'izany hevitra maloto izany anaka. Ary raha ny amin'izay hoe andro no ritina ka nahatonga izany famaliana remenakavy izany dia efa nilamina ny izy iny ary nekenay atsakany sy andravany koa ny natolotrareo e. Ary tsy vitan'izany fa efa nampitondra hafatra ny mija ihany koa. Sa izy tsy niteny kosa? Madio ny eritreritray fa anareo izany anaka. Ary tia eto fa karoy ny marina momba io taratasy io fa avy ao aminareo ao ihany ny andohany io. Asa nefa anaka? Misaotra ry dada. Olon-kendry sady tsopo ianao. Mety marina ny faminavinanao teo fa efa eo mpikaroana tokoa azo. Ary movy anaka ny tantarainao midy izany rehetra izany dia izy io zavitra io. Izy azanaka tanisanisanao foana rehefa mbola miala sasira kely amin'ny asany iny ka andefa taratasy salamin'iny ve sanatria? Dado, mifona. Neniko tokoa ny fitratrevatrevako teo amin'ny mija. Andraikitry mija manomboka an'io fa natenako, heriko, tokiko, arenako ary ajako. Atika ianao ry dada. Aza mananin'in'ny intsony. Eny anaka. Ny tokony fitaka fa ny ataony hita. Ko dia manantena feno izay fa olon-kely sy manam-pahalalana tokoa ianao. Tsy mba vonantony ny everana ianao fa zanaka. Ary zanaka metrahana fitokisana sy fanantenana toy ny nambaranao ateo. Misaotra ry dada. Zao nisy. Aza be resaka mijy intsony fa zay ihany no okandramina ny eritserina. Andeha amin'izay ngasika mianaka hiakatra mba hijery azy fa mazava tsara izay ny amin'iny. Eny azy. Ataoko fifanasa lehibe nje. Ary taizy dada? Dia anaka. Tsy mbola nandeha ka. Miara-nijery ireo volonkelinao izay sy dada dia variana fotsiny moa izany. Kanefa moa dia mbola andeha ihany fa maika e. Mbola hitsara ny entomodin'ny ankizy mpianatra fa raha mpitso matory ety aminareo dia eto miainga maraina hamonjy azy. Sa ahoana? Tsy mba tery saina sy foza ianaka fa tongava. Saingy sao dia tsy mazoto kosa mijakelika. Asa? Izay hevitra reo ihany e. Asa ny benta? Eny are, fa dia andohanareo aloha fa raha mpitsika mihaona indray. Ary mahireza raha avako izany a? Esy. Nanenina angazato raha benjakely. Tsy raharahako.
efa saika nahafaty aho ka tanteraka tsara tsy tanteraka tsararako. Ranoro avingy ianao avy ianao ty amin'ny efitrano data fa mba misy dinga kely. Nzay ary ianao Ranoro fa ilalozaka nanamafy atambo. Ahoana ry Benja? Mbola sahirana ny ary olona sa ny amin'ny vololona kosa izay ahaika. Eny tapaka ny efitra faingana ianao maika mora Ranoro faingakangana. Ahoana aza ty izay Benja? Avy teo amin'ny dady sika day. Miso. Dado. Dada. Tapa-kevitra Benja io izy anazava ny isan'andininy. Tena faly ary se fa entony teniny se fa voninky ianao se tsara mihitsy zay. Indrindra fa izaho aloha tapa-kevitra toy izany ihany moa ka dia efa milolalola be riko. Tsy efa hitan'se tsara le taratasy fandavana be nalefandravinanto menakavy Matiambo. Ary ny fitafiany vololona dia efa voavidy ho maleriva daholo ny ababanse. Ary aterinizy mihoatra any amin'ny mpanjaitra rapitso rehefa miaso vololona. Ny amin'ny lany moa dia hoapiko se izay vehivavy mitoepaony reny morseno saiko ho ala iseko. Saika ny tahiry akaron-doabody se raha iny no vadiny se marina aka ento amin'izay ary ny teniny se indrindra raha zao izay mbola tiany se anampiana anse mba tonga lafatra tsara ny raha any se any se indray zao fa toafaly loatra ka ohatrany toarery zany vavy zany. Ary zato Ranoro atao mandinika mafy fotsiny tahaka ny vao nahita re olonako. Ka izay ve ny teninareo mianaka sa mbola hiteny zato Ramatoa Ranoro? Ary totsito izay lazainy Benja toa manarirarira resaka fotsiny tio ny olona mba maika. Aiza moa nataonao ilay taratasy sy ny vinatiny dada? Ary tao varivariana ho aza ato Benja. Malailo ny vololona nga? Tao samy mangingina fa... Izany ve ny mba tenin'ny Ranoro e? Eny ary varivariana tokoa ary malahelohelo be mihitsy. Ho avy eo zao vololona le zanako fa aza malahelo fa ento amin'izay zato dinidinitra se fa maika ho ny Ranoro sady raha fitotserako soa le tianyse mihitsy no andrahoiny eo ka sao may eo. Izany ve ny teninareo mianaka sa mbola noy Ranoro? Toy eo amin'izay ny dinika eo anaka fa alina ny sakafotsika eo. Inona koa ty efa mianatra ny be safary ty Eny ary izy mianaka zao ny dinika dia ny amin'ity taratasy mpandavana nalefandry mihitsy ty. Ono ho izy ty no voarainareo? Resaka mandany jiro koa ny any Benjako. Raha amin'iny dia aleo hamonjy ny kanokanina fa alina ny andro ka raha ny dinika ny amin'ny raranareo sy vololona dia tia eto vonina. Tsorika aminao fa izaho koa moa dia tsy mila nimijana iny mihitsy efa miteraka tsy nanambadika io izy iny. Izany ny filazan'ny olona ary nafeniny tamin'ny havany any Tomasina any izy izany. Koa ny ianao Ranoro ny eto tsy voazahava ny eo ampiana koa dia inona indray ny mbola nampianao an'izany? Ay ve mbola resaka mizy ty tany sainsy ety kosa ry Benja? Tsorina ary fa anambady ny vololona mazoto aho fa izay ahazerana ny akanjo no isoratanay na rapitso aza. Aiza kosa no rapitso dia rapitso se ty koa sao dia mila voatsiary koa se ry Benja. Zao ry dada sy Ranoro tsory eto izy aminareo mianaka ny nanao n'iny taratasy iny izay no ilapin'ny valomarina. Samy tsy tiany mihitsy nareo mianaka ka iza ny topo-kevitra iza no karamainareo nanoratra. Lazao fa arampitsy ihany dia apiditra ny taratasy rehetra ilaina amin'ny fisoratana isy vololona. Lamboatsiarina ianao ry Benja. Fa ngaha misy ray tapona ray aman-dreny adaly eto nanolo baty mafana anao
fa raha mitoisakay amin'ny mija dia lazao fa azany la nihinahany reto ka alombe mihitsy ny sakafo marina ary indrindra fa idada aza ampiasainao saina be loatra sao mandraiky marary eo ka lazao marina mihitsy tena hevitra ao zao ary n'izy izy mianaka ny amin'ny mija dia efa nandefa taratasy fandavana izy aoka aloha mba tsy ho tapahana koa ny teniko fa karakarain'ny izy ny sakafontsika fa tena zava-dehibe ny ty dinika ataontsika ity averiko indray ny teniko teo efa nandefa taratasy fandavana zany ry zareo ka dia ahoana ny hevitra reo zay marina mola zay narseha fa aza manao resaka mampivadika atodoro eo mankaiza sy mankaiza zao zany resaky se zany aza dia manao resa-jaza ry zay ty efa mba lela lehibe ny ary dada ary fanambadiny ty resantsika ity ka dia andeha anaovana resa-jaza fa iza marina ry izy mianaka ny tompokevitra na avitany iny taratasy iny tena tsy maty lolo mihitsy marina tena mila tezitra mihitsy iny zato resaky se zato ry benje fa mitandrema tsara kely se tsy zaza kely akory zao no izy ry dada sy razoky eo andefa taratasy fandavana ho any amin'ny vololona zany hoe samby foanana ny amin'izy roa vavy ka mitady avy indray nareo ka zay mba zazavavy mendrika manam-panahy raha manam-pahaizana moa izy dia vao maika tena tsara zay no zara tsy miangatra ry izy mianaka saingy amafisiko ihany fa tanterahana ny tianareo mianaka raha lazainareo no nanao iny taratasy iny marina moa zao n'izy ry benja indranoro dada ny nampanao ahy an'iny io eo izy tsy mazotony mantsy izy ny anambadianao any mihitsy zay angamba dia ampy ny sisa aza sokirina eo intsony fa ny tia naletika eo an-taonao fotsiny dia ny hoe disy ty zanaka loatra dada ay misaotra nareo mianaka zany ve ny fitiavan-janaka tsy ahateny betsaka ary izy mianaka fa ny amafisiko dia zao foanatreo ny amin'isy vololona na tianareo zany na tsy tianareo ary ny amin'ny mija kosa dia vita ho azy satria efa niravanareo mianaka raha teo zay angamba no zara tsy miangatra tompoko ka zay misy malahelo na manenina fa antitra anteriko kosa fa amin'ny tapabolana anio amin'ny tapabolana anio dia angambo lazainareo andray zay olona tokony hovadiko ka raha tsy mahita nareo dia ataontsika lokaloka mihitsy fa zay safidiko ny tanterahana ary tsy azonareo sakanany intsony tsy misy alahelo akory tsisy alahelo amin'izay efa vitanareo mianaka fa ataovy anatry ny eo ariana ary fadio manomboka an'io ny manome anarana hoe ravinanto ireny olona manaraka ireny fa mba ataovy isan-janaka lana zanaka vavy ondro botra eny ireny ry izy mianako zay ary aloha noho izy fa angatadalana kely amin'ny tapabolana an'io zany miveriny etondrainy amin'ilay voan'ny fanarahantsika fa tsy ahavezivezy be loatra moa nda raha manahirana koa betsaka ny tena reraka ka dia asa be heritreritra loatra ny amiko fa amin'izay sika miona daholo amin'ny fofaly sy feno fanantenana taotranao ary benja nanao ny tsy nety tokoa zay ary mifona mivalo aminao ao anabavinao ary ny amin'ilay hoe izay no hitady zay ho vadinao dia hamototra akaiky olona mahafahatra-po tokoa izay efa fantatray tsara izay ka horena tsy ho elany amin'izany izy ny andinidininy ary ireo ravin-damba sy kojakoja samihafa efa nividiana ho an'ny vololona izany amin'ilay soratanareo atao ahoana tsy andatsanareo akory ranoro fa tena malahelo noho ny tsy fanakaranareo lavidavitra kokoa ny toe-javatra rehetra ka ny amin'izany dia izay anaovanareo azy fa volanareo ny miala teo azy izay safidinareo kanefa mba manoro hevitra ihany aho hoe aza miritondritom-poana na be vava aman'olona fa enatra zany okoreny ho azy ihany ihany izy ko azy zao mba diso fanatenana noho ny hevi-diso nataonareo mianaka za koa aloha andefa mitraotrao be ihany teny io rany fa tsy zay aza be heritreritra foana ary dada fa mandeha ho azy io idany kely zay rehefa arivo izy
Izay o. Mansoa. Zay. Ay ve benja sy mihitsy. Manao any nareo? Manao any nareo? Tsara fa misaotra. Fa zao niarabanareo roa zay ary mangataka famelana. Ka rery dado ranotro. Aza mandoalika toy izao ianareo e. Mba olombelona manana ny fahalemeko koa ny ahy. Noho izany dia tsy ekeko mihitsy zao fandoalianareo izao. Tsangana rery ranotro. Ary dada malalako. Etsy ho raisiko ny tananao ho mariky ny famelako anao mifoko manontolo ary toy izany koa ny aminao ranotra. Ary mitsangana re ianareo e. Fantatro fa nisy zavatra mety ho nataoko nampalahelo-nareo tao. Mangatahana famelana aminareo ihany koa izany. Ary matokiry dada ary enao koa ranotra. Fa ity tanako ankavanana ity izay atolotro mariky ny famelantsika dia hifampitantana aminareo hatramin'ny farany. Ka tsy hahatonga antsika mianakavy ho zarazarainy hevitra tsy mitovy intsony fa ho tonga tena mpianakavy mahimbrahiny. Mija ry zano. Draizy dada. Teny mamy. Eny mamy noho ny tantely izany fiantsonao azy zany. Na tena kifiniriko hatrin'ela ary tanteraka kehitriny. Sambatra dada. Iany rangisy. Izay moa dia miala tsiny sy miala fony fa tsy nanatrika ny fisoratanareo fa tena menatra sy saikatra. Ary tsy nalatsakanina fa nandraingiraingy tominiko voniny barika fotsiny tato an-trano. Ny fo mamelovelo saingy nienatra ny nila nafika ka dia naleonay mitsanona. Ankehitriny misaotra eram-po eran-tsaina anaka fa mahatsapa ho mananjanaka tokoa zahay izao. Tsy misy tsiny rery dado. Fa amin'ny tapabolana araka ireny resaka ireny no anaovana amin'ny mariazy. Ny sisa moa dia efa tomombana avokoa. Dia marena tokantrano ary ianao roa e. Mety raha zalahy sy zazavavy mahaiza mifandefitra amin'ny zavadrehetra. Endre tsara ry mija. Misaotra indrindra dada to. Misaotra izy mivady. Angambola misy an'ity kely ity ny zanakareo? Raha miseko. Zavy kely ity e. Zanaky vololona zanakana babika efa maty fa ny reny kely matso no ao io. Na ditra ne izy iny e. Saingy tsy maintsy natao izay mba hatafita azy. Ka efa mba miasa tafita izy io zao ary efa mba niove ihany koa. Ary ty zaza ity vao teraka mihitsy dia efa niraisina mivady fa tsy vitany mihitsy ny fitaizana sy ny fanabazana azy. Ary ilay reny kely ny koa moa tsy miraharaha an'io zaza io raha teo. Fa aok'izay aloha ohatra ny mifosa zanaka ka manahirana ka tsy efa enikeny mihitsy ve izany tantara raty izany e? Eny e. Fantatro tsara tokoa saingy nodiko tsita ary nodiko tsy fantatra mihitsy. Zaho koa netsy dia niresadresaka izany na tamin'ny benja na tamin'ny dada sy niny. Ay fe. Anjay ary ny ianaoko. Ay olona efa tena tsy manjary tsy mihitsy ry vololonao ry dada. Ianao tsara niresaka izay mivady tamin'ny benja teo. Tena saika ny diran-doza anaka nanery anjanako anampahadiny iny vololony iny. Ay saika nampitondra ratra boanjanako. Ok'izay fa andao amin'izay ianao veloma. Manao velomanareo anaka. Ara dia marina tokantrano. Dado, aza mitomany renao dada fa mifalia amin'izay a. Eny ry zanako malala. Remija be fandeferana sy lalan-tsaina. Dado, ny fitiavako any benja no nahatanterahako an'izany rehetra izany. Benja, manapitra ny zavadrehetra, manam-piovana ihany koa. Eny fa na dia izay natao mateza aza. Ilay famoza-boky efa saika latsapaka fa ifanalavitra tahaka ny tsy misy avaratra ny vonidada amiko kanjo ankehitriny eny fa tonga ny fanakaikoko.
ravinanto fa iny fa zanakamarana kosa kehitriny. Tolanitra ny tany ravako. Tsy maintsy miova Ramija. Nefa tsy olombelona manan-tsaina sy fanahy maha-olona intsony raha manana fo vato tsy eritreritra sy andinika. Fa raha mbola eo amin'ny tena koa ny saina mampanahy maha-olona, na dia izay nitotoana tany indrindra aza, dia mbola izy fanantenana ihany ny aminy noho izy mandinika sy mieritreritra. Tandreminao ary any Oriana so teniteny molotra io zany ravinato zany fa teny efa saiky nampandositra fa nakararo ny foko mafy loatra ry Benja. So ihany aloha fa tiako ianao hoe ravinato te mihafa kely ny sedrananao sy nanefena tamin'ny lafy manontolo. Volamena mamiratra ianao zao sa voalazanao saingy tsy fomba mihitsy akory midoka tena amin'izany a. Eno ary mihitsy hiatrika ny diditsika eo amin'ny firenena amin'izay sika izao ka dia maherezatra ny ravako. Renareo teo Ravinanto, sanganasany Beliza Ravunson.